hanapakombotsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Vavaksika sotranao zay ray noho ny amin'ity talata amin'ny pasika ity zay ankalazaina ianao noho ny fandresenao ny zanakao ny fahafatesana sy ny fotanay. Mbola manako akomponay zany ary sitrakainy mideranao sy mame voninahitra anao mangitahitanao indray ny fananay mio ny sakafo panahy dia nofonainao anay an'io zay mahazonay mandroso hatrany amin'ny fanarahana anao. Sotra ray zanaka fanahy masinao. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity talata 9 aprily 2024 ity 9 aprily 2024 ity dia filazantsara arc jaune toko fa 2027 ka hatramin'ny fa 7 filazantsara arc jaune toko fa 2027 ka hatramin'ny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vao niakatra tao an-tanety izy dia nihita finarina teo sy hazan-drano teo amboniny arymofo. Ho Jesosy taminy analao hazan-drano amin'ireo azonareo teo dia niakatra Simona Petera ka misariny eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vavety 3:50 ary na dia betsaka tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Ho Jesosy taminy avy sakafo fa tsy nisy mpianatra sa nanontany azy hoe iza moa ianao satria fantaniany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray mofo ka natolony azy dia voany hazan-drano indray. Izany no fanitelony ziron'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ray avana malalo amin'ny tompo verevitra ny mpianatra lasa nanao ny asa fanao indray andavanandro. Voatery niditra tsehatra Jesosy ka niteny taminy hoe anaka manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy izy hoe tsy. Teo anatrehan'izay misy izy Jesosy amin'ny 9 amin'ity toko fa 20 ity. Alatseo amin'ny sisiny akavanana ny sambo kely ny anaratonareo dia azo ianareo. Rehefa nalatsaka tokoa ty arato dia nahazo hazan-drano be dia be 3:50 ary hazan-drano vavety. Lazaina fa ila tritra mihitsy ny arato. Atrito dia mbola tsy fantatry ny hoe iza moa ty olo ty na dia niteny ary be teny ny tompo ry. Fa Jesosy kosa dia nandray ny mofo ka natonony azy dia voany hazan-drano indray. Zany ry havana ny fanoteniny misy eo amin'i Jesosy. Mampisehotra Jesosy fa tena velona izy ary mampiseho koa fa vonona n'olo tena manan-kariva ho an'ireto mpianatra reto ary te hanay andraikitra ny amin'ny fiainany manontolo satria sahiran-tsaina ny mpianatra verevitra fa maty koa ve Jesosy. Intelo sady Jesosy eto niseho tamin'ny mpianatra fa velona. Ry havana mbola tsy resy lahatra ihany koa ve zasy ianao tahaka reto mpianatra reto hoe velona ny tompo? Efa velona ny tompo, efa maty ho anao izy mba hamelona anao. Zay maty no voatana fa velona manak'izay kosa ho an'Andriamanitra. Ianao koa dia tahaka izany mila ataovy maty ny amin'ny foatana ianao. Vita teo ny hanomponao ny ota fa ny hanomponao an'Andriamanitra velona nataonao fanapahan-kevitra andro-manalina. Asiana vily miakaviana miakavanana virena faingana ao amin'i Jesosy satria Jesosy raha teo tsy avy antso ny marina fa mpanota tahaka antsika rehetra no antsony ary avoziny ary tia nomeny fovaovao sy fiainana vao ary tia ny anolorana fiainana dia fiainana manak'izay fa tsy tia ny fiainana zay tsy manjary iainako sy iainanao io fa fiainana vaovao zay ankasitrahan'Andriamanitra miny anao ka manatona amin'i Jesosy. Aza misalasala fa vonona nafaka anao izy. Na inona abetsahan'ny fotanao, na inona zavatra tsy mety ataonao manatona amin'i Jesosy. Na inona fahadisoana mety vitanao vonona hanafaka anao izy. Vonona nandratra anao indray ary hanolotra anao fiainam-baovao, fovaovao sy fanavaovao. Lasa tompo
lasa ny fiainana taloha zay nanjakan'ny foatany fa misokatra vaovao atsika kosa ny fiainam-baovao na fahariana vaovao na lanitra vaovao sy tavy-vaovao amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tany maty. Tantara vaovao indray zao natao androm-pakasitrahana, zao natao androm-pamonjena, taonjobily taom-panafahana afaka sika, tsy noho nataontsika fa noho nataon'i Kristy zay maty no foatantsika antsangako velona fanamarinana antsika petraka akavan'Andriamanitra fonoantsika. Inona indray no ataontsika zasy ianao handaontsika n'oloteny ho an'ny tompo, atoloha ny tenanao, manapa-hevitra, afoizy ny zavatra taloha ary manana fandavan-tena sy fahafozan-tena ny tenan'ny tompo ary ampandroso ty fotoana filazantsara ty ka nambara amin'ny olona rehetra efa maty no foatantsika Jesosy, tsangana no velona manak'izay ho fanamarinana sy ny fona ho antsika. Dia atoloha ny tenanao aza manompo amin'ny foatanantsona fa mampoan'Andriamanitra velona amin'ny fitezanao manompo tena ho an'ny tompo andro aman'alina. Dia raisy Jesosy Kristy ny fiainam-baovao anao sy famonjenao anao. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izany, efa intelo sady eto ny zanakao nandresy lahatra fa velona anao, mbola misalasala ihany ny mpianatra, ampahirezy izy ireo tompo, ampahirezy koa zay tsy raha hiavy mba hiala amin'izany fisalasalana izany fa tena ino fa ianao Jesosy Kristy efa maty no foatanay, tsangako velona fanamarinanay, mandraka ankehitriny ary ianao fonao anay indray amin'ny fonana manak'izay. Tompo avozy ny fanoloran-tenanay, raiso izay tany mafy zay efa tsy mahatananao amin'izao herinandro vaovao zao, ampahirezy izay ianao ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra fa zany no sitrakao fa zay manao ny sitraponao no rahalanao sy anabavinao ary reninao ka samy vavaka indray manao hoe raha nay zay ny an-danitra amasina ny naranao no tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra minainy ny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelana izay minika taminay aza nitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao mifanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Raisy ny tsodrano ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoko izay niantso anareo sady izany nanefy izany voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.